Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Coca-Cola manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ice Tea Naturo, zava-pisotro mandritra ny taona, manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana sy Magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse. No tanterahana androany teny Ambohimanambola ny fiarabana tratran'ny taona 17 ireo mpikambana ao anatin'ny birao nasionaly ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga mivady voasolo tena avokoa no birao politika amin'ny antoko ny solombavamboaka IPN tanàna lany tamin'ny anaran'ny antoko. Tsy maintsy ajoro amin'ny fomba ofisialy mialohan'ny zoma fahatelo ny volana janairy ity ny mahampanohitra ara-dalàna eny anivon'ny anteny miram-pirenena ny antoko malagasy miara-miainga ary betsaka ihany koa ny tsy manara-dalàna hita eto amin'ny tany sy ny firenena hoy ny filohan'ny antoko androany. Efa misy charbon vita amin'ny fako eto amintsika mpikarika malagasy iray nanao fikarohana momba izany hatramin'ny taona 1970. Mitombo isa ireo faritra mijaly rano eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Mifoha amin'ny rona amin'ny 4 maraina vao mahazo rano ampiasana tokantranon'ny mponina. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Socavitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndouta Pénoc ou sur notre site internet. Socavitre, très sincèrement à votre service. Un univers de surprises fruitées et de fraîcheur. Trois nouveaux produits à partir de concentrés de fruits et arômes naturels. Naturo est fier de vous présenter jus pomme-poire, esti pêche, esti citron, boisson de toutes les saisons. Spaghetti tena matsiro, spaghetti Francia, mora vidy tsara qualité, spaghetti Francia, tsy mirekidraikitra, mora andrahoina, mitombo tsara, mora masaka, avitana karazan-tsakafo, spaghetti Francia, mampirehantsika tsabe, spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Pour toi, maman, je souhaite que tu ouvres enfin ta boutique. Pour toi, papy, je souhaite que tu sois le meilleur champion de l'univers. Et pour moi, que tout le monde vienne à mon anniversaire.
Elle a vraiment écrit tout ça? Bonne année peut signifier beaucoup de choses. Cette année, partagez des vœux uniques avec Orange. Orange. Allô, saya ny kia aty amin'ny baolay za io marina le nolazaindry a mahafinaritra be mbola nitony fety miaraka amin'ny baolay amin'izao taona vaovao 7 zao raha tian'olo tele a misy karazany maro ao ny Essence, ny Chongwang, ny Skyward sady voatonga ny Subwoofer indray Jeo tsara feo be ny lecteur DivX so good ny panneau solaire baolilay dia marika baolilay daholo koa ny kojakojam-behivavy a ny vidiny ve tena mirarika baolay dia mirary taom-baovao feno fifaliana ho anao sy ny ankohonanao. Un Coca-Cola, s'il vous plaît. Oh, vous avez de la chance. C'est le happy hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Hey, mahaliana anao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Siv tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny rebus Apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro a galerie Siv tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Apeflo téléphone 033 79 830 63. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia nitanterahana androany teny Ambohimanambola ny fiarabana tratry ny taona 17 nataon'ireo mpikambana ao anatin'ny barao nasionaly ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga amin'ny vady voasolo tena avokoa moa ny barao politika ny antoko ny solombavam-bahoaka ny be ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny antoko teny an-toerana moa Iona Saina. Ny araba ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga ajanondriany anarivelo mivady ireo barao politika ny antoko ny tanora malagasy miaramiainga ny vehivavy malagasy miaramiainga fa teo ihany koa ireo olom-boafidy lany tamin'ny anaran'ny antoko malagasy miaramiainga ny sekretera jeneraly ny antoko no nitondra teny fiarabana na tratra ny taona 17 arabainy ntsika arabainy anareo mivady na tsipaka ny taona 17 iny zay azo lazaina fa taona vao mainty lany vao mainty lany satria ao ny mamiratra eo ihany koa nefa ny matroka na tsipaka ny matroka tsika na tsipaka ny sarotra dia nanasongadiny eny ihany koa ny zavatsoa ka ho antsika malagasy miaramiainga manokana zay eo ambany fitarian'izy mivady dia tamin'iny taona iny tsika no afaka nametraka ny fikambanantsika eo anivon'ny firenena sy eo anivon'izao tontolo zao amin'ny maha fikambanana velolatra ary afaka nametraka ilay antsoina hoe vady fehizoro ny atokontsika tamin'ny alàna ilay antsoina hoe kongresy. Amin'ny maha fifampiarabana rehefa tony taona toy izao nisy ny fanolorana fanomezana ho an'ny filohan'ny antoko sy ny fianakaviany avy amin'ny mpikambana ao amin'ny antoko malagasy miaramiainga manerana ny nosy.
nitondra ny teny fisaorana sy ny rarosony vahoaka malagasy fa teo ihany koa ny mpikambana rehetra eo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga ny filohan'ny antoko ajo andriany anarivelo. Ny fanirina avy aminay dia mba ho taona ahitany tsiraray avy soa sy indrindrandrindra fahasalamana satria izay no tena zava-dehibe ty fahasalamana satria raha olona tsy salama sarotra ny tanteraka didy na amin'ny fianakaviana na amin'ny firenena ka dia miraharetika tsiraray avy tompoko mba ho salama tsy mahofy. Nakiteny hoe amboly dia vokatra satria raha mitodika metsinananatinareo na amboly ohatrin'inona ary ka tsisy rano sarotra ny avokatra. Taorin'ny lanten'ny fandomiasana nisy ny fiaraha-misakafo mariky ny firaisankina ary nofaranana tamin'ny fizarana mofomamy ny lanonana mba ho mamy hatrany ny fiarahana ary mba ho taona hitondra soso fanambinana ho an'ny malagasy rehetra ity taona ity. Koa masoandro moa langilanitra midiny lasany agnaloha le misy moa ny raha magnimagnitra rary sara ary mba memeloha. Tsy maintsy ajoro amin'ny fomba ofisialy mialohan'ity zoma fahatelo ny volana janoary ity ny mampanohitra ara-dalàna ny eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny antoko malagasy miara-miainga. Izay ny fanambarana nataon'ny filohan'ny antoko Androany Ajo Andriany Anarivelo. Fanadadina. Nahita sy antitra ny tenin'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriany Anarivelo manoloana ny fiainam-pirenena, indrindra manoloana ny fomba fiasan'ny mpitondra ankehitriny. Vao hitsakitsaka ny lalam-panorenana, tsy voahaja ny lalàna velona, manao didiky fe lehibe ny tompona ndraiky mpanjakana, tsy matoky intsony ny mpitondra ny vahoaka, any ka miroborobo ny fitsaram-bahoaka. Noraisin'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga ohatra ny fanendrena ireo lehibe ny faritra ataon'ny mpitondra, na dia mazava zao aza fa amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no ahafahan'ny lehibe ny faritra miasa amin'ny mahavondrom-bahoaka etsinjara-pahefana azy. Dia misoratra ao anatin'ny lalam-panorenana mazava tsara ohatra amin'ireo vondrom-pakitra etsinjara-pahefana fa ny mpitatana ny faritra misy namana solotena ny faritra moa teo aloha teo dia ny fifidianana filohan'ny faritra no voasoratra ao amin'ny fifidianana mivantana. Ny lalàna 2014-020 mbola mivakiko indray nkeo maraina fa dia diso dia manazava tsara ao anatiny eo ny hoe fidiana ny lehibean'ny faritra. Voalany zany ty lalàna ity tamin'ny 724 dia tokony hiditra fifidianana lehibean'ny faritra isika. Mahagaga nefany hatramintsika amin'ny teny zao dia tenitendrena ny lehibean'ny faritra nefa ny lalàna ahafahana manindry ny lehibean'ny faritra dia mazava be atao anatin'ity lalàna ity ny lalàna 2004-001 fefa abrogé ato raha vakitsika ny amin'ny article 326 hoe reto lalàna rehetrarehetra keto dia efa foana. Tsy ara-dalàna zany ary mba te hafantatra ny hoe lalàna vaiza no ahafahana manindry an'ireo lehibean'ny faritra ireo zay ny akabeaza moa mba ahafahana mitazona ny toerana dia manao kravaty manga ao anatiny eo nefa ny olona tendren'ny fanjakana hitatana vondrom-pakitra etsinjara-pahefana na collectivité décentralisée fa nitsakitsahana ny lalam-panorenana ane zany satria amin'ny lalam-panorenana natao amin'ity lalàna ity tsisy milaza mihitsy hoe tendreo reo lehibean'ny faritra ireo fa fifidianana ny soratra ato. Anairako ny tsika tompona andraikitra rehetrarehetra zany nefa tsy misy miteny zay ny ilana ny mpanohatra eto amin'ny firenena ilazany marina ao anatiny eo. Tsy azo ekeny zany ary reny olonireny lasa manao didiko fe lehibe amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny korotana any amin'ny faritra tsirairay avy ihany. Araka izany, miantso ny malagasy rehetra tsy hankanavaka ihany koa ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga anara-maso akaiky ny fomba fiasan'ny mpitondra. Nanao antso avy farany ihany koa ho an'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny amoahana faran'izay aingana ny mampanohatra amin'ny fomba ofisialy ny antoko malagasy miara-miainga mialohan'ny faha 20 volana janoary avy izao. Raha tsisy fanarahan-dalàna tsy mandeha ty firenena ity dia amarana koa azy dia tsotra ihany ary manao antso avy farany koa tia ndraiky kosa zany ho an'ny haute cour constitutionnelle. Hitanareo reny tsy fanarahan-dalàna zay efa mipetraka any amin'ny haute cour constitutionnelle ny fangatahantsika fa tsika dia hijoro mpanohatra ao anatin'ny lalàna momba ny fanoherana dia ny zoma fahatelo ny volana janoary no mifanatrika ny mpanohatra sy ny prime ministre
ka eto zany dia mba milaza amin'ny votre cour constitutionnel le valio alohan'izay ny fangatahanay ary anareo hainao manjery zay manatrika eto omano io fionan'io fa tonga izay tompoko amin'io mahafatelo araka ny voalazany lalàna io ny amin'izay fotoana izay dia hitantsika fa tena ao anatin'ny lalàna maka antsika vakio ny lalàna ao anatin'ny ratsidiso 2011-013 article 23 misy an'izay 3e vendredi 2 janvier no mifanatrika ny mpanohatra sy ny ao fitondrana mba azahono ny vahoaka hevitra roa samihafa sy rosotsika marina tena makany amin'ny demokrasia ka izay ny tena zava-dehibe eto amin'ny fanaovana politika mba hitoroana zavatra tsaratsara kokoa ho an'ny firenena. Efa vonona amin'izay adevitra demokratika voalohany amin'ity taon'ity izay amin'ny zoma faharoapolo ny volana janoary 17 ny lehiben'ny antoko mpanohitra araka ny nambaran'ny filohan'ny antoko ajo Andrenena Arvelo ary vonona ny anatanteraka izany manoloana ny hainao manjery rehetra. Miandry ny fahasahin'ny mpitondra hiroso amin'ny demokrasia ny antoko ary miandry ny fanapahan-kevitra ny fitsarana avo etsy Ambohidahy. Hatreto aloha tsy namoaka fanapahan-kevitra vaovao ny fitsarana avo tamin'ity taon'ity nefa ny fangatana mivangongo. Raha ny hita ao amin'ny tranokalan'ny fitsarana avo miisa 17 ireo antonta taratasy miandry ny fanapahan-kevitra izay nanomboka ny alarobia fa 14 ny volana desambra tamin'ny taondasa. Andrasana amin'ity herinandro ity sy amin'ny herinandro ambony ny fanapahan-kevitra ny fitsarana avo. Fanandrisan'ny fandraisam-pitenenana ny hevitra momba ny fiainam-pirenenan'ny filoha nasionaly antoko malagasy miara-miainga betsaka ny tsy fanarahan-dalàna hita eto amin'ny tany sy ny firenena ranonambarany. Boazarazanajo. Betsaka ireo tsy fanarahan-dalàna mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ranonambaran'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga ajo Andrenena Arvelo. Ohatra mivaingana amin'izany ny lalàna mifeny serasera. Nisy teboka tao anatin'io lalàna mifeny serasera io ny 1/4 izay tokony hifanaraka amin'ny charte africaine des droits de l'homme et des peuples saingy navoakan'ny filohan'ny repoblika ihany. Ny lalàna mikasika ny communication médiatisée iny samy nahitsika menakavy hito koa ny journal officiel fa nanapa-kevitra fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no hoe ekeny ny lalàna iny fa kosa samitsika matadidy tsara ary amin'ny article faharoa voalohany tamin'ny fanapahan-kevitra nataon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia vakiko ataoko tengasa teny français tsy fantatro hoe moramora andininy voalohany ny andininy fahenina andalana faharoa amin'ny lalàna laharana fa 19 ohatra 20 anaovana ny fehezan-dalàna momba ny serasera amin'ny alalan'ny fampitam-baovao dia tokony ho fampiarana ny andininy faraika 12 andalana fahatelo ao amin'ny lalam-panorenana ary atao mifanaraka amin'ny sata afrikanina momba ny zon'olombelona sy ny vahoaka ary ny fomba fanao sy ny taratasy mpifanekeny iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Zay ny voasoratry ny lalàny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin'io lalàna io tamin'ny tsaraina. Raha vakitsika dana jerevinareo za mba te anaitrareo mpanao gazety so diso fijeritsika fefa navoaka ato anatin'ity lalàna ity efa navoaka ny filoham-pirenena promulguen'ny filoham-pirenena io lalàna io dia jerenareo amin'ny article 6 voalaza io zay nylazay ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa tsy tokony hovaina hifanaraka amin'ny charte de l'union africaine fa tsisy nininina an'io va tao anatiny tao. Tsisy nininina an'io vao jerenareo ny article 6 fa dia io mipetraka io ihany le zavatra lany teny amin'ny anteny mirepirenena zay nylazay ny fitsarana avo lalam-panorenana fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sy ny charte africaine nefa promulgué ny filoham-pirenena ambony lalàna ve zany ny filoham-pirenena manetry filoha lehibean'ny faritra tsisy lalàna mifehy azy mipromulgué lalàna momba ny communication médiatisée azy efa nylazay ny HCC fa ny article 6 tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sy ny charte de l'union africaine. Zany ny fitondrana sy ny fahefana misy eto amintsika. Zay ny mahatonga ny malagasy miaingamiainga ny hoe ilaina ny fanoherana mba hafahana milaza ny marina sy ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Ka eto manarotranareo mpanao gazety dia manao tsoavo aminareo
alefaso ny lalàna zay ny fanarahana ny arahana nanombona molavola fa amin'ny session manaraka zao a vonony zay atao malagasy miara-miainga nitondrajo amin'ny anteny mera-pirenena anovana ny lalàna zay tsy mandeha amin'olo nangina nefa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana manoloana izany tsy fanarahan-dalàna izany noho izay antony izay anolotra volavolan-dalàna anamafisana ny fahefan'ny fitsarana avy ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny alalan'ny solombavam-bahoakany amin'ny fivoriana ara-potoana manaraka amin'izay fotoana izay tsy hanaonao foana intsony ny mpitondra hitantsika teo zany ny olana marobe ohatran'izany ampitantanina andraram-pirenena dia mieritreritra ny antoko tamin'ny fivorian'ny ny bureau-politika fa amin'ny fivoria manaraka ny anteny mera-pirenena zao a dia hitondra volavolan-dalàna isika mikasika tokony hanavoizana ny fomba fiasa ny notre cour constitutionnel io a satria hitanareo teo ny zavatra tsy fanarahan-dalàna be da be a zay miseho a nefa tsisy miteny a ka iza zany a no afaka anara-maso a sy hiteny a ny fitondram-panjakana hoe ty tsy ara-dalàna ka mba hiverenany a amin'ny tena tokony ho izy dia izay a tsy maintsy ataontsika ihany koa mba tsy hanaonao foana ohatr'izao foana zay mitondra fanjakana rehetrarehetra eo ohatra anankitelo fotsiny ireo a nomeko anareo afaka be da be ny mbola hidivantsika hevitra fa manao didiko fe lehibe ny mpitondra kehitriny tsy manaja ny lalàna tsy manaja ny fanapa-kevitry ny fitsarana indrindra ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ilaina araka izany ny fametrahana ny rafitra matanjaka misy arofanina mafy manoloan'ireo tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpitondra izay nampindramina ny fahefana isan'izany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana lafom-baovao hafa kosa indray dia niaikany teo anivon'ny sampandrarahany hetra fa nisy ny harcèlement fiscal hatray ary tsy nampahomby ny fitakiana hetra tamin'ny faritra maro teto amin'ny firenena hitarina ihany koa ny olona akana hetra manomboka izao raha ny fanazavan'ny tale generalny hetra fa nadadiny Zora Kotondrena fivoriam-be entina andinihana ny fomba antarana ny fanangonan-ketra io no notanterahan'ireo inspecteur des impôts niaraka tamin'ireo tompona andraikitra rehetra teo anivon'ny sampandrarahan'ny hetra androany isan'ny mampikaikaiky ny olona ao amin'ny resaka fandoavan-ketra hatramin'izay ny resaka olana indrindra eo amin'ny resaka kolikoly isy araka izany ny fiapetra vaovao raisina manomboka amin'ity taona vaovao ity anenana izay resaka kolikoly izay isy ihany koa ny fanasaziana raha ny fanazavan'ny Razafindrakotiory Garisy tale generalny hetra hoe ny tena zavatra ho azo tsapaitanana ho apetraka zany amin'ity 2017 ity dia le resaka aloha voalohany indrindra hoe afahana tsy mifanerasera nefa mandometra io zany le télédéclaration io zany nefa atomboka amin'ity dia ny fandoavan-ketra avy amin'ny finday sy ny filazan-ketra avy amin'ny finday sahala amin'izay koa zany ho an'ireo le orinasa sy ny olona mpandometra madinika zany zay mba ialana zany io amin'le mety misy hoe fifandraisana tsy dia mety loatra hatramin'izay option zany io fa ny aiky ny fahadisoany sy ny tsy mifahombiazana teo aminy ny teo anivon'ny sampandrarahan'ny hetra androany ary nanaiky fa misy tokoa ny resaka harcèlement fiscal izay nampalaza ratsy ity sampandraraha ity raha fitinina misy ny fakana hetra miopampana amin'ireo efa mpandohetra hatramin'izay ireo efa mpandohetra hatramin'izay ihany no mbola tangosan'ny eo anivon'ity sampandraraha ity antarana sy ampitomboana ny fidiram-bola mpanjakana raha ny fanazavan'ny tale generalny hetra hatrany isy ny fantarana ny olona akana hetra izay isy ihany koa ireo hetra izay alaina eny anivon'ny vondrom-baoaka itsinjara-pahefana ny tanjona moa zany ho an'ny fampidiran-ketra ankapobeny dia miakatra eo amin'ny 0,5% ny PIB ny taux de pression fiscale sahala tamin'ny 2014 reny zany tsy ny fanakianana an'izay efa mandoa ihany tsy hoe zay zany zavatra tianay ho asehoan'olo tsy fanakianana ny efa mandoa no masomasoana fa sahala fambenena Kolikoly na hitantsika teo hoe any amin'ireo les centres fiscaux isan-karazany ireny nisy navita avo telo eny ny zava-bita ny tokony napetraka dia dikan'izay zany nisy mbola azo trandrahana maro zany tany amin'ireny centres fiscaux ireny dia
manaparitaka ny hoe miélargir an'le assiette fiscale sy ny population imposable zany anisan'ny tena hetsika lehibe ataontsika. Raha tsy ahivina ny fampidiran-ketra anatiny no isan'ny miantoka ny ampaham-betsaka amin'ny fidiram-bola ny kitapo-bolam-panjakana entina ampiasaina ao anatin'ny teto-bolam-panjakana ao anatin'ny taona iray. Raha fitinina ny tamin'ny taona 2012 iny 4,7 faingo 4,30 miliara ariary ny fampidiran-ketra nataon'ny sampandraran'ny hetra maherana nosy. Isan'ny mbola olana mipetraka ihany koa hatreto ny fahamaron'ny tsy eo anivon'ny sehatra tsy manara-drafitra na ny secteur informel izay mba antoerana trany amin'ny 700,000 CAP-ariana ara-toekarena eto amintsika. Raha nitatitra avy amin'ny sampandraran'ny hetra tamin'ny ny taon-dasa iny, mpandrarana orinasa mandrara tsy manara-drafitra miisa 7,4 no efa hitan'ireo mpanaramaso amin'ny resaka fitakiana hetra. Amin'ity taona vaovao ity, andrasana ny fampidirana amin'ny sehatra manara-drafitra ireo mpandrara analin'ireo izay mbola ao amin'ny sehatra tsy manara-drafitra izay ary entina antarana ny fidiram-bola avy amin'ny alalan'ny hetra na ny assiette fiscale. Miankina amin'ny tsirairay ny fampandrosoana ny firenena ary tsy tokony iandry sosokevitra izay tsy arahana fampiarana eo amin'ny fiainana. Hevitra moa nivoaka nandritra ny famelabelan-kevitra nentin'ny Père Pedro androany teny amin'ny espace de Tsiadana fanadidina tena toerana moa narindra manana. Ady amin'ny fahantrana raha ny antotany safarany tafakatra 700 mahery ireo mandray vola latsaky ny $1 isan'andro tamin'ny taona 2014. Tsy mbola ahitana asa mivaingana entin'ny mpitondra manoloana izany ary tsy mitsaha-mitombatra ny fiakaran'ny vidim-piainana hatrizay. Anisan'ireo nandray anjara tamin'ny hetsika entina mpandraisana anjara an'ireo olom-pireneny Père Pedro. Voalazany fa ny fandraisana andraikitry ny tsirairay no zava-dehibe fa tsy fanolorana sosokevitra lavareny entina hiatrihana izany. Roapolo taona izay misy akamasoa. Ny fanomboany akamasoa dia karazana nikomy ao satria efa leo tanteraka ny sosokevitra, ny hevitra tsara momba ny ady amin'ny fahantrana dia ny fahantrana eo ihany fa tsy eo ihany nitombo isan-taona. Isan'andraikitra inona ny adidy tokony ho raisina ny mpivavaka ny manana finoana ny kristiana anatrehan'izao fahantrana-izao anatrehan'izao fahasairana ny vahoaka izao. Zay tokony homendanja ny tanora ao anatin'ny ezaka izay atao. Ny tanora izay manana ny anjarany goavana eo amin'ny lafiny sosialy, ara-toekarena sy ara-kolotsaina, indrindra eo amin'ny famerenana ny fitiavan-tanindrazana. Lohahevitra maro izay miatraika amin'ny vantana any amin'ny vahoaka no velabelarina sy hodiniana ao anatin'ny 3 andro eny amin'ny espace de Tsiadana. Very fa amin'ity éducation pour le développement durable ity na fanabeazana amin'ny fampandrosoana matra dia avery ny sotoavana very reny. Averina daholo zany le zavatra very tany aloha tany. Ao inona ny fomba irenena azy dia ny fanabeazana mamerenantsika azy. Mila amboarina zany le fanabeazana any an-tsekoly mba ahafahantsika mamerina zany indray ho an'ny tanorantsika, mba hanana firaisan-kina indray ny tanorantsika, mba ho tompona ndraiky ny tanorantsika, mahavita manira tena ny tanorantsika fa tsy ho bakiona lava. Amin'izao fotoan'izao manko ny tanora malagasy miandry asa fotsiny aiza misy asa ho ataoko. Raha misy olana dia ahoana ny fomba manana olana fa tokony zavatra misy dia mahavita manira tena maha olana. Nanomboka androany ny herinandro an'ny fampandrosoana maharitra ary tsy farana raha tsy amin'ny alakamisy ho avy izao. Tanjona ao anatin'izany ny fampahafantarana ho an'ny rehetra ny andraikitra tokony raisina eo anivon'ny fiarahamonina ho fampandrosoana ny firenena. Araka ny hitantsika tamin'ny lohateny teo moa dia efa misy ny charbon vita amin'ny fako eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mpikaroka malagasy iray no nanao fikarohana nanomboka tamin'ny taona 1,750 miaro ny fampitehan'ny ala sy ny fahasimban'ny tontolo iainana moa ny tanjona ao anatin'izany. Fanadadiny Gaëtan Andriatsilavo. Charbon fotsy izay no iantsony ireto mpikaroka malagasy ity charbon vita amin'ny fako ity. Raha potikazo sy bozaka, akofa sy tanimanga, potika charbon sy akofa no efa nisy hatrizay. Amin'ity indray mitoraka ity, fako sy tanimanga na akora fototra ampiasaina, azona arina fandrehitra. Tsy mifidy, mety avokoa rehefa fako, ankoatra ny plastika, ny vy, ny vaky-tavoahangy sy ny maro hafa. Misy dingana zany, voalohany zany ianao récupération. Ino moa récupération ny ala, satria potika ny alantsika zany dia vovo-charbon mety an'olo eran-tany narivo fiain'ny vovo-charbon. Dia reny zany lasa mandoto tontolo iainana.
nefa nialatsika potika nefa zalala sa mandoto tontolo ainana indray de niainga tamin'io zany hoe aretireo récupérena aloha zavatra simire de popo-tsaribon zany niainga tamin'izy aloha de rehefa lany reo satria tsy maintsy na oelana iny tsy maintsy hijanona fanaovana saribon rehefa lany reo de mitaky an'le fako andavanandro amizay i fako tsotra io zany afaka atsopoka asa atao salamindreny iny manao iny de mandoro saribon reny varomasaka hatramin'ny varomasaka hatramin'ny teta fa miala fotsiny taolana miala ny vy miala ny vato miala ny tany miala ny plastika. Ny taona 1,770 raha ny fanazavana no efa nanao fikarohana ity raim-pianakaviana ity. Efa lany ny ala hoy izy. Simba ny tontolo iainana, mivangongo ny fako etsy sy aroa. Io fako miparitaka io no mahatonga azy ireo anao ny fikarohana. Miaro ny tontolo iainana, manadio ny tanàna ary afaka manome asa ho an'ny fokontany tsirairay avy ihany koa ny fanaovana ity arina fandrehitra vita amin'ny fako ity. Tamin'ny 91 nefa nanaovana an'ity tamin'ny 2010 fa sy farimbarina tamin'le asa sokotra moa zany nefa nitata olona rehefa tsy isy tsony le bois de rue tsy afaka mampiasa tsony tena bon donc hoe fongoarina ty mba ho an'ny ankizy koa zany mba ampianarana an'le zanaka malagasy zany tokony ty azo ampiasaina olona isaka fokotany tena olona 50 olona 100 isaka fokotany andaonareo anao tobrère tsika afaka hofanina zany ndao ary hofanina nareo teto fa manao azy tsy sarotra rehefa olona ao tsara fotsiny le olona hoe olona tsy maratra aina olona tsy adala de afaka ampianarina azy ohatrao fanaovana azy ohatrao fanaovana azy. Dorana tahaka ny manao saribao rehetra ny fako afangaro tanimanga avy eo ary volavolaina hanome ny endrika tadiavina aminy. Aorian'izay amainina. Tsy azo amainina amin'ny masoandro nefa raha ny fanazavana. Efa namokatra maro izy ireo ary anomboka naparitaka amin'ny tsena anatiny. Ivarotra mihitsy zany zay ivarotra mihitsy zany zay zao satria efa marina gony kely maromaro kely eo anangana orinasa zay zany naovana an'ity zany hoe mba za misy zany ny hoe anomboka an'izy aloha fa inao moa zany tsy afaka hoe avy akany tena karama olona ndao karama olona avy akany anao satria ny tena mbola tsisy vola zay ny davana hoe mba tsy afaka matsy volana zany zay tsy mifatina zay miara miasa amizay tsy efa tsy hoe olona izy ny hoe tokony efa tena fa tsy olona ka afaka hiara asa amin'ny gagnanganao izy zay zany efa tsy hoe melolona masy mampalelo zany de zany ahoana ny exploateko anao rehefa ohatra fa ianao ao za lainy lasa efa nataony zalahy zany teto ka. Olana ho an'ny mpikaroka malagasy tahaka izao ny fangalarana sangan'asa, izany hoe tsy mbola afaka misitraka ny zony amin'ny mampikaroka azy ireo mpikaroka. Ankoatr'izay, olana ihany koa tsy fampiny hoentimanana ahafahana manitatra bebe kokoa ny fikarohana. Raha ity saribon vita amin'ny fako ity ohatra no mitatra, mety tsy hisy intsony ny fako mivangongo etsy sy aroa. Ny plastika efa misy manodina, ny taolana efa alain'ireo mpanao ranomena, ny tavoahangy efa misy mpanodina ihany koa, ny vy efa misy mpanangona ary misy mividy amin'ny kilao. Izao indray izay fako ambiny rehetra afaka anaovana saribon. Tsy laharam-pahamehana ho an'ny mpitondra eto Madagasikara ny olana fahatapahan-jiro na teo aza ireo fampanantenana maro hatreto tsy mbola nisy ny vahaolana maharitra nentina nanafoanana izany fanadidina. Olana iray nampijaly ny mponina eto Madagasikara nandritra ny taona maro ny fahatapahan-jiro. Tsy mbola nahitana vahaolana maharitra ny mahakasika izany hatramin'izao. Nisy ny fampanantenana nataon'ny mpitondra fa hofanana ny delestazy eto Madagasikara, saingy hatramin'izao tsy tanteraka izany. Omaly alatsinainy, faritra maro teto an-drenivohitra no tratra ny fahatapahan-jiro ary naharitra ora maro izany. Ora 3 hatramin'ny ora 9 eo no faharetany fahatapahana. Tapaka foana tamin'ny zao tamin'ny tsy haiko na tamin'ny 4 fa tonga avy ny asa tamin'ny 2 tamin'ny 3 andeha kely 1 minute angamba dia tapaka indray avy eo. Ety amin'ny fokontany Mahasoa Manandrary ny komina Ambohimanga kely, efa tsy mahagaga ny mponina intsony ny fahatapahan-jiro satria efa saika isan'andro izany ary maharitra ora maromaro ihany koa. Fahatapahan-jiro ety zany tsy misy fetrany hoe isaky ninona satria tampotampoka be ny fahatapahan-jiro. Tsy ampopozina mbetika maraina be, mbetika atoandro, mbetika hariva ary matetika moa zany dia indroa isan'andro ny tapaka ny jiro ety aminay. Ny faharetany eo izay kely indrindra no adiny 3. Indray ary efa hariva amin'ny alina amin'ny 9 hariva any izy dia tsy fantatra intsony izay firetany rehefa amin'ny alina fa dia anao fa resy tory any amin'ny 7 miandro vaovao, amin'ny 4 miandro vaovao, amin'ny 7 tsisy intsony dia matory ny olona. Misy fiantraikany amin'ny fitadiavan'ny mponina amin'ny andavanandro ihany koa izany, indrindra fa ho an'ireo izay tsy maintsy mila izany. Izy aloha mety hoe very sasaka mihitsy ny fahatanjaka satria raha tokony asa adiny 7 zany izay dia lasa adiny fotsiny sisa miasa. Kamin'ny 3 iny dia hatramin'ny 5 vao mandeha amin'ny 9 hariva. Maly.
efa isan'andro ohatr'izany foana. Ny olana nefa ankoatra ny fahampitehan'ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra fampiasan'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro, minongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana raha tsy laza fa tsy ilay asan-dahalo ny tranga omaly hariva teny Androndra ka nahafatesana jiolahy iray. Tamin'ny fokotany dia tahaka an'ireny hoe misy mamaky ny trano dia manambana antsy sabatra fa tsy dia misy basy loatra mitaraina aloha. Ohatr'izay dia maka izay hitany eo fotsiny izy. Manararaotra ny jiro tapaka amin'ny ankapobeny ny mpanao asa ratsy ka miteraka korontany eny anivy ny fiarahamonina. Mitombo isa ireo faritra mijaly rano eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Mifoha maraina amin'ny 2 na amin'ny 4 maraina vao mahazo rano ampiasaina an-tokantranon'ny mponina. Fanadadiny Gaetan Andriatsilavo. Itaosy sy andranona ohatra Ambohidrapeto mijaly rano avokoa ny mponina efa ho 3 taona izao. Vao maraina tsy maintsy mifoha ny isa-tokantrano mitady rano ampiasaina amin'ny fikarakarana sakafo sy idiovana. Antony tapaka manomboka amin'ny 9 maraina ny pompy. Ireo mila rano sy mpanasa lamba tsy maintsy mikarama no mitsena sy mamoha ny mpiandry pompy ka miangavy mba hanome rano. Maraina izy tapaka manomboka amin'ny 9 dia mandrapatonga any amin'ny 1:10. Ny hariva indray amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 sasany. Sanandro. Dia teny anay izy eny an-trano miara-miainga izy ahay amin'ny 4. Teny rano io tonga dia mandeha makaty manangona rano aloha. Satria raha vao tsy voangona rano be dia be zany tapaka indray io amin'ny 9 ora dia veriny io amin'ny 10. Dia tapaka indray io amin'ny 2 dia veriny io amin'ny 4 sasany. Dia nefa ilay lamban'olona tsy azo ampatrinoata anatin'ilay bassin mihitsy zany. Tsy maintsy fitaina io. Dia tena hoe raha napiditra 5,000 isan'andro zany ny olona na 9,000 tsy vita tsony zany hoe karamana 3,000 ny vita ndray andro satria tsy vita parivo ny andro le lamba. Raha ny tokony ho izy amin'ny 9 hatramin'ny 1:10 ora ny maraina, amin'ny 3 hatramin'ny 9 ora ny hariva mandritra ny herinandro, ary amin'ny 9 hatramin'ny 10 ora ny maraina ny alahady. Io no ora fisokafan'ny pompy. Tsy voahaja intsony anefa izany, tsy maintsy ora fandehanan'ny pompy no arahana, izany hoe ny pompy no mibaiko ny olombelona. Tonga aloha zany dia miandry an'ity ora ity avao mody sendra mantsy mba miverina aloha dia avy eo indray miverina indray amin'ny ora io ihany dia amin'ny faran'izay farany ora fara mihitsy avao mody fa miandry an'ilay rano foana. Tsy afamody mihitsy zany raha tsy efa tena tapitra ilay ora. Satria ilay olona zany otra mampalahelo fa manao fangatahana hoe amin'ny 4 maraina madama mandeha ny rano dia mba miangavy anao zay mba tongava aloha dia manangon-drano zay aloha. Satria ilay olona zany io no tena anto sakafon'ilay olona ilay karama. Dia mba mampalahelo izy raha tsy hoe tonga eto izy misy miloloha lamba be nefa ny rano tsy misy. Misy fotoana tsy maintsy andrasana izay ora hampandeha ny pompy ary misy hatramin'ny 2 andro izany. Velotaraina araka izany ny mponina saingy tsy afa-manoatra. Na eo aza nefa izany rehetra izany, hoy ny tompona andraikitra miany rano fisotro madio eny amin'ny ivon'ny commune, mitombo hatrany ny faktura tsy maintsy aloha amin'ny jirama. Toe-javatra efa tsy vaovao intsony eto amintsika. Matetika loatra ilay fatapana nefa ny vidin-drano miakatra dia miakatra ihany koa vidin rano. Ny TVA inona zany tafiditra ao anatin'ilay dia ny angatanay koa zany ilay borne fontaine zany marina fa hoe amin'ny vahoaka tokony tsy asiana an'ilay TVA zany ilay izy fa tena tsy zaka. Faritra maro sy kominina maro no ahitana tranga tahaka izany ankehitriny. Ho an'ny eto amin'ny kominina Ambohidrapeto manokana ohatra, misy 7,20 ireo borne fontaine misedra olana amin'ny tsy fahampian'ny rano avokoa. Eo indrindra ny tena olana amin'izao fotoana izao satria ho an'ireo borne fontaine 7,20 ireo dia ny tena olana lehibe zany dia fatapahan-drano. Dia eo no mampimenimena ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Zay moa zay nanaovana antsoava anjareo anivon'ny jirama hoe mba tokony ho jerevana mahakasika an'io satria mitaraina ny mpanjifa eto aminay. Indraindray ao anatin'ny 2 andro vao misy rano mandeha amin'ny borne fontaine iray nefa tena io no miantoka ny rano ampiasain'ny vahoaka ka dia mba miangavy zay manao antsoava anjareo amin'ny ivon'ny jirama mba hijery akaiky any mahakasika an'io. Misy ihany koa nefa rano mandeha fa dia kely ny rano viviny. Dia zay ihany koa no angatana fiara-miasa amin'ny jirama mba hijerevana mahakasika an'izay satria miteraka fimenimenoana ho an'ny mpanjifa eto aminay. Araka ny fenitra iraisam-pirenena, takiany ny vatan'olombelona amin'ny rano fisotro madio ny fatra sy ny kalitaon'ny rano ilain'ny isam-batan'olona mba hahazoana fahasalamana, ny alaviran'ny fakana rano, ny fotoana lany any ampakana azy. Raha ny tokony ho izy, tsy mihoatra ny 220 metatra izany ary tsy tokony hihoatra ny 10 minitra. Ny zava-misy anefa, adiny 5 farafahakeliny vao mahazo 2 bidon ny olona. 4 bidon, izany hoe 20 litatra isan'andro eo ny rano ampiasain'ny isaky ny tokantrano. Lavitry ny fenitra iraisam-pirenena
izay tokony ampiasan'ny olona iray rano 5 litatra isan'andro. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fahasalaman'ny vatana nefa io tsy fampiny rano fisotro madio io, indrindra ho an'ireo ankizy madinika. Nanome voninahitra ny Bruno Reisner ireo mpanakanto niara-niasa taminy sy ireo olon-tsotra teny amin'ny trampokon'olona Analakely androany. Nampiavaka azy moa ny toetrany raha ny voalazan'ny fianakaviana sy ny namany akaiky. Narindra rendray no manana. Bruno Reisner teraka tamin'ny voalohan'ny volana aogositra 2017 tany Mananaravaratra no tsaboana iray volana sy tapany teny amin'ny HGRA sy FLM Bobao ary Omamiadanisa Rakaty na Pancréa no aretina nitaiza azy. Namela zanaka misy eny Bruno Reisner izay nodimandry teo amin'ny 17 taonany. Olona tsotra ary tsy sangy na amin'ny andavanandro na antsehatra raha ny fanazavan'ny fianakaviany sy ny mpanakanto namany. Mpamoron-kira sady mpiraharaha teo i Bruno Reisner ary nanomboka tamin'ny 17 taonany izy no niditra teo amin'ny tontolon'ny zavakanto. Tamin'ny fotoanan'ireny tamin'ny famoahana kapila dia izy moa zany nanana ny talentany izy satria efa mpamoron-kira izy mbola fakeliny dia efa mihirahira amina korala sy nisy akotratra zany tena nataony. Dia efa izy moa rehefa tafakatra taty Tananarivo nanatra tao amin'ny université dia tao izy no tamvoalohany iny tiako ka sarotra be satria tamin'izany maso le fanaovana enregistrement mbola nalahirakirany dia zay no tena no hoe sasy voatana daholo zany tena arrangement teny tokony tadiaviny zay no somary masarotiny azy fa izy aloha dia nafinaritra ny fiarahana taminy. Ary ny problème aminay koa rehefa tsy endra sy tsy eo izy misy amin'le fianarany tamin'izany fotoana zany na izy sendra hoe miasa dia sahirana zay rehefa na dia vitanay le mihira an'le hira fa le olona mitady azy mihitsiny satria izy bianiany be maso dia tadiavin'olona zay le fihetsiky ny ambony sena ohatran'izay zay zany no tena mampiavaka ny Bruno hatramin'ny ranay. Tonga marina nanome voninahitra azy ireo olon-tsotra fianakaviana sy namany eo amin'ny tontolon'ny kolontsaina tetsy amin'ny trampokon'olona Analakely. Ny fo avokoa ny fankafizan'ireo mpanjifa ny Bruno Reisner amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny mpivarotra iray. Raha efa mangatsiaka miala tanà ito androany avy tokotokony eo amin'ny 4 eo makany Tamatavy dia andrasina ao Tamatavy eo raha pitso dia afaka pitso maraina be makany sonerany vombo dia mitsaka ny Sainte-Marie zay amin'ny Sainte-Marie no alivy. Amin'ny olona zany le olona le artiste zany fantasin'ny olona ihany fa matetika adinodino ohatrany izay tsika zao ka iamba io vraiment zany tsy dia matetika zany tako ny vahiny tako n'le vahiny surtout zao raha mandeha zao ny RMBS loatra zany dia na le radio raha tsy mandefa n'le hira taloha intsony fa mandefa fantoka aty amin'ny hira vaovao dia tako na le izy fa mato ale izy vao misy mamoa kely dia zay vao taitra misy an'izany tany. Nitondra ny anjara birikiny tao anatin'ny tarikaka iamba tanteraka i Bruno Reisner indrindra eo amin'ny fandrindrana ny hira. Mitoetra eo amin'ny tontolon'ny kolontsaina hatrany ny talentany ary mipetraka ho tantara izany. Hosalorana ny mari-boninahitra Chevalier de l'Ordre National du Mérite Rapitso Anne Thomas ny Bruno Reisner tanterahina amin'ny alakamisy ho avy izao ny fanitriana ny razana any Sainte-Marie. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity. Ny tanterahana androany teny Ambohimanambola moa ny fiarabana tratran'ny taona 17 nataony ireo mpikambana ao anatin'ny birao nasionaly ny filohan'ny antoko malagasy miaramianga mivady. Tsy maintsy ajoro amin'ny fomba ofisialy mialohan'ny zoma fahatelon'ity volana janoary ity ny mampanohitra ara-dalàna ny eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny antoko malagasy miaramianga ho ny filohan'ny antoko androany ary farany moa dia efa misy ny charbon vita amin'ny fako eto amintsika. Mpikaroka malagasy iray nanao fikarohana momba an'izany hatramin'ny tamin'ny taona 1970. Dia izay mamarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tena koa mamy fotoananao amanaraka indray. Soava manandra dia veloma amin'ny fo daholo tompoko.
Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, Nanulchanoto, Ifapalalambovo. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soka Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ifapalalambovo niarahanao tamin'ny Soka Vitre. Ny fahampalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny AST Naturo, zava-pisotro mandritra ny taona. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Coca-Cola nanolotranao teo ny vavao. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotranao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.